Niona tamin'ny filohan'ny Asate Andro Rajoelina Androany Tolakandro ireo iraka avy amin'ny vondrona Sadek sy ny vaomieran'ny ranomasimbe indianina fionana izay nandinihana ny tohin'ny famahanan'ny krizy eto Madagasikara. Nanambarany avy amin'ny Sadek fa tsy tokony hovaina ny tianyambara ao anatin'ireo afatra nalefany hatramin'izay. Ny fahasamihafan'ny ny fandraisan'ireo vondrona politika malagasy ny fanambarana nataony ity vondrona ity momba ny sordalana no fototry ny olana amin'ny aniken'izy ireo anosony izany na tsy. Namafy ny fanajan'ny panelanelana ny fiandrianan'ny firenena malagasy akoatr'izay ireo iraka niona tamin'ny filohan'ny Asate Androany Tolakandro. Lalatina Rakotondranaivo. Naharitra ora roa teo eo ny fionana izay niompana tamin'ny famaranana ny krizy teo amin'ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita sy ireo panelanelana tokony hiverina amin'ny filaminana politika ny eto Madagasikara raha fijery panelanelana sy ny troika filaminana politika izay any vahaolana amin'ny krizy misy amin'izao. Mametraka olana hoe Marius Fransman iraky ny troika ny fandikana samihafa ny afatra avy amin'ny Sadek. Samihafa ny fandraisana ny afatra ny Sadek sy ny foto-keviny. Miezaka izahay ny ampazava sy ampirindra izay ambaranay mba tsy hisy intsony ny tombatombana sy ny famelom-pirenena izany. Nanamafy Marius Fransman fa izay ambaran'ny Sadek ihany no marina momba ny sordalana izay nivolavolainy mitohy ny fifampiresahan'ireo iraka ireo amin'ny tompon'andraikitra samihafa eto Madagasikara izay efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo. Taorian'ny fionana tamin'ny filohan'ny Asate dia nilaza izy ireo fa mahatoky ny fanelanelana ny Sadek ny fitondrana ankehitriny. Maniry ny ivahan'ny krizy ny filohan'ny Asate raha ny fahitanay azy. Mahatoky ny fanelanelana ny Sadek izy raha ny nambarany. Ankoatr'ireo panelanelana dia niona tamin'ny filohan'ny Asate Androany hariva teo ireo mpanao politika mivondrona ao anatin'ny groupe D8. Ny atoandro teo no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidy ny Vato ny sekretera mpanatanteraky ny vondrona Sadek Thomas Salomao efa hatramin'ny alina nefa no nandrasana ity tompon'andraikitry ny Sadek ity ary tamin'ny 7 ora sasany dia nolazaina fa isy fanambarana izay ataony miaraka amin'ireo delegasion'ny vondrona Sadek sy ny troika izay efa tonga ny aloha teto Madagasikara. Ny fantinan'ny sordalana izay voarakitra tao anatin'ny taratasy nalefan'ity sekretera mpanatanteraky ny Sadek ity ny 17 Jona lasa teo no fototry ny adievitra sy ny fifandresendahatra eo amin'ireo delegasionna avy amin'ny Sadek sy ireo vondrona politika malagasy amin'izao fotoana. Ny fanazavana ny elanelana amin'ny fantsiana sordalana izay nolazainy Thomas Salomao sy ny fantsiana heverin'ny Sadek ho mifanaraka amin'ny fehi-kevitra tany Santon no nandrasana tamin'ny fanambarana izay tokony ho nataony maraina teo. No foanana nefa izany ary tsy nanao fanambarana i Thomas Salomao teo ampahatongavana fa avy hatrany dia nivantana teny amin'ny toerana izay hipetrahany sy anatanterahana ny fionana miaraka amin'ireo vondrona politika. Taorian'ny fiverenan'ireo delegasionna izay niona tamin'ny filohan'ny Asate teny Avoloha vao nisy ny fionana tamin'ireo vondrona politika, fionana izay mbola nitohy hatramin'ny 7 ora hariva teo. Isan'ny fandaharana asan'ny ONG Genderlinks eto Madagasikara ny fiaraha-miasa amin'ny komina eto Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny Miralenta. Taorian'ny komina 10 tamin'ny taondasa dia isan'ireo komina 10 iarahan'ny Genderlinks miasa amin'ny ity taona ity ny tanàna Antananarivo. Ny tanjona dia ny fametrahana drafitrasa na plan d'action momba ny Miralenta sy drafitrasa iadina amin'ireo karazana herisetra. Androany Tolakandro no nanomboka ny fantoka tamin'ny famolavolana ireo drafitrasa ireo ny tompon'andraikitra avy amin'ny departemanta miisa 7 ao amin'ny tanàna Antananarivo miaraka amina fikambanana tsy miankina sy ny Cisco. Isan'ny sehatra voakasiky ny drafitrasa momba ny Miralenta ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fananganana foto-drafitrasa ary ny fandraisana piasa. Momba ny fampianarana ohatra dia kendrena ny isiny ny fitovinjo eo amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny fidirana an-tsekoly sy ny fanohizana ny fianarana hatramin'ny farany ary eo amin'ny fandraisana piasa indray dia tanjona ny isiny izay fitovinjo izay eo amin'ny fahazahoana asa. Tanjona amin'ny famolavolana ireo drafitrasa ireo izay tsy maintsy mbola alefa olaniny ny filan-kevitra munisipaly ny fampihenana ny herisetra sy ny fampitomboana ho 300 isanjato ny isan'ireo vehivavy mpanapa-kevitra amin'ny 12.2 eto amin'ny tanàna Antananarivo ary 50 isanjato amin'ny 12.2. Atsoatsy dia iroso amin'ny fampafantarana ireo drafitrasa ireo ny tanàna Antananarivo sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Vita zao ty plan d'action ty dia misy ny dingana manaraka fanazavana eny fotony eny anivon'ny tokotany ny plan d'action izay natsangana eto
dia manaraka an'izay mbola misy ny formation en communication technologie moderne élaboration na budget sensible au genre dia vita zay dia misy ny fankalazana ny ena amin'ny folo andro dina amin'ny herisetra izay nahazo tombony manokana ny commune urbaine Antananarivo amin'ny commune folo izay Saint-Jean-de-Louis Madagasikara anaovana an'izany fankalazana izany. Tsy mazava ny lalàna mamaritra ny fokontany ary tsy misy ny satampy azy ireo raha ny nambaran'ny talepanatanteraka ny fiam na ny fokontany arivo miray androany kazary veriasina ny fokontany amin'izao fotoana izao. Fiam izay efa lasa federasiona mitsangana ara-dalàna ankehitriny ary ivondronan'ireo sefo fokontany sy ny lefiny ary ny mpitambola sy ny sekretera fokontany avy amin'ireo fokontany 2.7 mba hamerenana ny asin'ny fokontany eto an-drenivohitra dia eo ampamolavolana ny lalàna fehizoro entina mampandroso ny fokontany ny fiam. Tafiditra ao anatin'izay ny fanangonana tolo-kevitra avy amin'ireo komity fokontany sy ny mpitambola ary ny tonia fokontany nandritra ny fivoriana miendrika adihevitra izay nototosaina teny amin'ny tranopokon'olona isotry. Isan'ny voaresaka teto ohatra ny tokony amerenana ny fifidianan'ny fokon'olona ny sefo fokontany, ny tokony ananan'ny fokontany tetibola ahafahany manatanteraka ireo asa sosialy ao amin'ny fokontany sy ny tokony hijerena ny tampo-karama ny ireo komity fokontany sy ny mpitambola ary ny sekretera fokontany. Fanatsarana ny tanjona fa tsy fialana amin'ny tanàna Antananarivo raha ny nambaran'ny talepanatanteraka ny fiam. Ny tanàna Antananarivo raha teo dia ao anatin'ny komity andinika ny famolavolana ny lalàna fehizoro mifehy fokontany. Le comité zany tripartite misy any commune ao misy any fiam izay misolopena ny fokontany ao dia hoatsonay koa ny fanjakana dia eo zany miaraka mijery inona ary ny azo atao anatsarana le lalàna mifehany ny fokontany ao anatin'izay dia io comité io ny hamaritra an'le izy aoriana n'le fanangonana hevitra avy any amin'ny fokontany sy avy any amin'izareo izay membre hafa an'le comité. Atsoatsy dia anatanteraka kongresy lehibe miaraka amin'ireo mpikambana efatra isaky ny fokontany ny fiam ary amin'ny asabotsy zao io federasiona io dia manomana fampisehoana eny amin'ny stade annexe Mahamasina. Nanadio ny toby fiantsonan'ny zotra régionale androany ny tanàna Antananarivo tamin'ny alalan'ny UPI na ny unité pluridisciplinaire d'intervention fanadiovana toby fiantsonana izay itoy amin'ny zotra nasionaly amin'ny alahady ho avy zao. Ny ekipan'ny DPU na ny département misahana ny fanadiovana ny tanàna indray dia teny Ambohida teny ambonin'ny tonel no nahitana azy ireo androany tolakandro. Fanangonana ny fako sy fandorana izany no natao asa izay tsy mora satria fidinam-be no iasana ka tsy maintsy ampiasana tady toy izao ary ny lana fanapiny ny mpamonjy voina. Raha nambaran'ny lehibe ny sampandrara ao amin'ny DPU dia vao aingana no diovy ny toeran'io kanefa ide izao maloto izao sahady indray ny daba fanaripako anefa tsy lavitra eo. Manentana sy miantso fiarah-miasa amin'ny ponina noho izany ny DPU mba ho sarotiny amin'izay manary fako eo amin'ny toeran'io. Nahitana arona plastika maro tamin'ireo fako nodiovina teto, arona plastika izay mameno ny 5.700 fako rofina eto amin'ny tanàna Antananarivo raha ny nambaran'ny DPU. Nanomboka andro vitsy noho izany dia manatanteraka asa tana maro anangonana ireo arona plastika miparitaka eny rehetreny ny tanàna Antananarivo. Commune Antananarivo rehetra zany dia manetana ny olona tsiraray avy aloha sy anary intsony an'ireny sachet plastika ireny satria sady manaratsy ny tanàna no ihany koa mandroto. Fa akoatran'izay dia nanao esika ihany koa ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny DPU izay anangona ireny sachet plastika rehetrarehetra ireny eny amin'ny tanàna rehetrarehetra eny. Izy ireo moa zany rehefa angonina tsy hoe atao aiza fa eo ahodina ihany koa ho anaovana zavatra hafa. Ny vokatra aloha dia efa hita satria efa natratra eo amin'ny 40 tapo sahady ny voangona ary etsika io anomboka ary tsy zanona intsony mandrapatretsika ny tanàna. Isan'ireo asa tsy ankiato imason'ny tanàna Antananarivo izay fanadiovana tanàna izay satria iray amin'ireo vinan'ny PDS Edgar Razafin-Drava ny ananan'ny ponina tanàna madio lalandava. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny herinandro lasa teo fa isy vary amidy amin'ny vidiny mora isoroana ny fiakaran'ny vidiny vary. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy tao Tanjombato androany io vary izay milanda 7 tona io. Arivo ariary no ivarotana ny kilao ary eny amin'ireo fokontany 2.7 manerana n'Antananarivo aloha no itsinjarana azy. Ny fokontany Tsiadana no nisantarana ny fivarotana izany tamin'ny fomba ofisialy. Felana Ramalala Nirina.
milanja 7 taona reto fahareto izay nafarany fanjakana malagasy avy any Birmanie hatramin'ny volana martsa teo ho tsinjaraina amin'ireo fokontany miisa 270 manerana Antananarivo amin'ny vidiny R1,000 ny kilao ireto fahareto isoroana izay mety ho fidangan'ny vidim-bary. Anisan'ireo mpiara-miasa amin'ny fanatanterahana ity fivarotana vary mora ity ny tanàna Antananarivo. Ireo fokontany ao anatin'ny boriboritany voalohany sy faharoa ary fahadimy nahazo ny anjarany androany raha toa ka rahampitso no tsinjaraina ny amin'ny boriboritany fahatelo sy faefatra ary fahaenina izany. Eny amin'ny fokontany noho izany ireo mponina no afaka mividy ity vary ity. Faty anivony fokontany le izy fa ny opérateur ny hitako hoe ny grossiste sy détaillant dia mivarotra amin'ny tokony varotany mba tsy fanitsaka satria izay mahatonga ilay tsy nifidy hoe midany amin'ny grossiste sy na détaillant mba tsy fangarony ny vary amidy. Azo 4 taona isan-kerinandro ireo fokontany tsirairay eto Antananarivo amin'izao voalohan'izao. Ny fokontany izay isahana ny fitsinjarana indroa metona ny vary amin'ireo mpividy 5 kilao avy isaky ny fianakaviana, izany hoe isaky ny karne pokotany no azon'ireo mponina hovidiana. Ny fokontany tsy adana no nisatarana ny fivarotana ny vary androany. Izay mianaka izao nilahatra teo dia 20 kilao dia maharitraritra indray aloha mandrapahisy an'izay hita indray. Dia afaka mitady hafa indray raha ohatra hoe vidy laoka ohatr'izany fa leo vary aloha ny atao misimisy. Ankoatra ny Antananarivo dia azo anjara amin'ny vary amidy R1,000 ny kilao io ny faritra atsimo sy atsimo atsinanana izay manana olana amin'ny famatsiana vary. Nanamafy ny fanabarana izay nataony tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity androany ireo vondrona politika nanao rango-poy ny soridalana hitondrana ny teteza mita miampy ny GMMR tarihy ny Vemera Kotoarsan sy ny tima tarihy ny Vivato Rakotovao. Fanambarana izay milaza fa hanao soniny soridalana hitondrana ny teteza mita izy ireo rapitso dia ilay soridalana natao rango-poy tamin'ny fahasivy volana martsa teo miampy ny fantsiana izay nataony sekretera mpanantanteraka ny vondrona SADC Thomas Salomao. Fantsiana izay tsy mamela ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana iverina eto Madagasikara raha tsy efa misy ny fitoniana ara-politika. Nivoaka tamin'ny 12 septambra lasa teo ny noty fampiarana ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta anohy ny fanafoanana ny fandoavana saram-pianarana any amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Tsisy vola tokony alaindreo tompon'andraikitry ny sekoly ambaratonga voalohany miankina amin'ny fanjakana tsony noho izany amin'ireo mpianatra manomboka amin'ity taom-pianarana ity araka ny filazana nataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny fanjakana no hanome vola iodinana sy ampandehanana ireo raharaha any amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany ireo. Ny fanjakana ihany ankoatr'izay no anakarama ireo tompon'andraikitra amin'ny fampianarana. Nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia. Ny demokrasia izay sady soatoavina iombonany rehetra no fenitra tokony hotratrarin'ny fitondrana tsirairay. Antoky ny fitantanana ny firenena ara-pomba demokratika ny aoriana ny fanofanana ny tanora dieny izao momba ny atao hoe demokrasia. Nomena sehatra izy ireo noho izany tamin'ity herinandro ity tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra samihafa manodidina io loha-hevitra io. Raha ny hita tamin'ireo fanehoan-kevitra ireo tanora ireo dia mahatsapa ny lesoka ny fitantanana ny firenena nisy hatramin'izay izy ireo ary maniry ny siny demokrasia marina eto Madagasikara.